Madagasikara taninrazana tany sarobe ty masina toko lokasonome ny razana taro maty hoana. Amin'izao fitsingerena 29 mars 1947 izao dia zavatra roa ihany aloha tiako atsipikely fa ny tantara marina mikasika ny raha ny 1947 dia mbola ho velabelariko aoriana rehefa vita amin'ny boky kely hosoratako. Voalohany dia tamin'ireo fifidianana telo natao teto Madagasikara tamin'ny taona 5,790 sy 4,790 nalany ny dokotera Rasety sy dokotera Ravoangy tamin'ny fifidianana roa voalohany ary nampiny Andriamatora Bemanantsara Zaka tamin'ny fahatelo dia ny programa ny dokotera Ravoangy dia mifangatahana amin'ny fiverena amin'ny fahaleovantena amin'ny Malagasy. Tsotra amin'ny fahazahoana an'izany foanana fotsiny ilay lalàna ny 6 août 1896 nalainy la Frantsa samy irery nanaovana ny Madagasikara ho tany frantsay na dia nisy fifanekeny ny firenena rototara rehefa resy ny Malagasy tamin'ny fihedina tamin'ny 1895. Io ny programa ny dokotera Ravoangy hatramin'ny voalohany. Nazava ny lalana rehefa lany ny lalam-panorenana ny 4e République frantsay satria tonga avy hatrany État social Union Française Madagasikara raha foana ilay lalàna ny 6 août 1896. Io no azon'ny président Tsiranana tamin'ny 26 juin 1960. Ny État social Union Française dia novana fotsiny hoe État de la communauté tao amin'ny lalam-panorenana ny 5e République frantsay. Ny tiako mariana satria tamin'ny masoko dia mifiraisakena amin'ny Malagasy tamin'izany fotoana izany nanohana an'io fangatahana io. Tena nisy ny firaisakiny, tena nisy ny firenena Malagasy satria tsy nisy fitenenana izany hoe tanindrana merina tamin'izany fotoana izany. Ary dia ndrayina taoriana ny solotena ny vahoaka ray manontolo. Foano ilay lalam-poizina ny 6 août 1896. Tonga amin'ilay tsipikefitra kely faharoa izay tiako atolotra amin'ny mpiray-tanindrazana rehetra izay mitady lalana mba hampiala amin'ny Malagasy amin'izao fahatrana miantra amin'izao ary hampandroso ny firenena. Mitovy tsy misy valaka ny trangan-javatra tamin'ny taona 1945-47 sy ny amin'izao fotoana izao. Raha foana ny lalàna ny 6 août 1896 dia tafaverina ny fahaleovantena. Raha foanana ny didim-panjakana nametraka ny midy marché interbancaire de devises dia miaina-tsasa mividim-piainana. Ilay voalohany dia mbola sarotra kokoa ny nazahoana azy satria mbola nisy ny fampirarahana tamin'ny fanjakana frantsay. Ankehitriny kosa nefa dia samy isika Malagasy irery dia afaka manapaka ny fanafoanana ny didim-panjakana nametrahana ny midy. Tsangan-kevitra lehibe keko atsaka ny sendavana io satria tsotra aingana ary manome fanantenana tsy misy fetra satria manome lalana varavarana ivoahana amin'ny fahatrana. Io dia azo antoka fa mety anainga amin'ny mpiray-tanindrazana rehetra ohatrany tamin'ny 5,790 ary emerina fiandranam-pirenena sy izay tena firenena Malagasy. Masina ny tanindrazana. Eo fahantrana ianao tia tanindrazana tsy miantso fanampiana vanivelatra andao iaraky amin'ny FMI Malagasy fa niasa vadidrano sy vita raha tsy fanamponana vonjeo Madagasikara. Ifoaze!